Miaranatsiny kely ny les aléas du direct zany vazaha zay. Eny ary ny lohahevitra zay hozaraintsika androany dia araky nefa noresana tamintsika tamin'ny maraina, azo lazaina hoe lohahevitra tapotapoka ihany izy io, tsy nieritreretina ho atao fa noho ny toe-java-misy eo anivon'ny firenena dia isika eto amin'ny manao ny filazantsika azy, isika eto amin'ny pejy dia miezaka ho proactif foana na réactif foana amin'ny zavatra izay miseho eo anivon'ny firenena na zao tontolo zao, ka velesina de ny mafana ny vy. Raha izay faharoa manarakaraka an'izay ny vocation n'ity pejy ity, ampatsahivina ho an'izay mbola tsy zatra fa tsy mitovy amin'ny pejy rehetra, hoe pejin'ireo mpitoroteny, pejin'ireo pastera sasan'ireo de hoe fitondra filazantsara ranoray, fa pejy atao hoe sentinelle ny eto, zany hoe ny atao hoe sentinelle na mpitily dia mijery mialoha na ny zavatra zay tokony hahasoa olona de mila ampahafantarina ny olona, satria tsy ny rehetra no afaka mahita ary ny olona koa tsy manam-potoana noho ny fahasahiranany ara-pivelomana sy fiarahamonina. Noho zany de manana vocation koa zany zay eto manaitra ny opinion publique ny amin'ny situation anankiray ary mitondra ny feo na ihany koa manoloana na situation anankiray. Noho zany dia tsara zany zay zavatra ny antony nahatonga anahy hoe tsy maintsy hanao réaction ny amin'ity resaka fivoahan'ny volavolan-dalàna ny amin'ny loi de finance 2025 ity. Ny lohateniny resantsika indray de hoe oeraoera ve no mamaika eo amin'ny fitondrana firenena sa vonjy aina. Iza no laram-pahamehana izay mahafinaritra ny maso ve sa zay mamelona ny aina. Raha avadiko ary le fanontaniana de hoe ny agenda politika gérer mandat politika ve no atao eto sa mirégler problème de société. Tsy maintsy maka choix ianareo mpitondra todika aminareo gouvernant rehetrarehetra, nareo mitondra anay rehetrarehetra manomboka any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny maire, migérer agenda politika ve no ataonareo, migérer mandat ve no ataonareo sa mirégler problème de société. Choix le izy ary miainga avy amin'izay choix zay koa ny politika raisinareo amin'izay fomba hamahanareo, tsy hoe hamahanareo fa fomba hitondranareo ny firenena. Ka za eto apolitika, tsy manana toko politika, tsy mahita ny anarako any amin'ny atoko politika any nareo ary tsy hiditra ao anatina toko misy mihitsiny, fa zay libertéako zay no sarobidy amiko ka mahatonga afaka miditra amin'ny karazana lohahevitra rehetrarehetra ho an'ny vahoaka malagasy. De fa araky ny teniko tamin'ny maraina hoe tsy pahay toe-karena aho ary tsy milingilingy any amin'ny sehitry ny olona ary zay nahatonga anahy nangataka hoe mba mangataka anareo expert aho mba hilaza ny grand point n'ilay izy, dia hitako hoe somary mbola maisamaiza sika de voatery aho zany mirotsaka mba mitondra ny point de vue ko amin'ny maha citoyen tsotra sy ma théologiana hoe aiza ny ataotsika hoe riran'akanjo, riran-damba zay afahako miditra. Fa amin'ny faran'izao video zao misy antso avo ataoko satria tsika eto amin'ny mpanaraka amin'ny pejy RGL de communauté tsika eto, ary communauté libre tsika, tsy misy couleur politique, tsy misy couleur na fiangonana. Noho zany tsika électron libre, ary raha maha électron libre tsika dia zay maha libre tsika zay manana responsabilité tsika afaka hiteny amin'iza n'iza, tsy misy contrainte na lobbying na pression. Ka isy antso avo ataoko aoriana sy zavatra ty manoloana anareo zay fantatro fa be dia be ny olona manam-pahaizana amin'ny lafin'izany ato am'mpanaraka amin'ny pejy ato fa tsy voatery mireagir izy fa any ambadika any misy zany matoa miteny an'izany dia mba te hangataka tolo-tanana aminareo aho manoloana an'izay zavatra fa aleo aloha ny anjarako androany zany de fanairana fotsiny ny opinion publique sy ny vahoaka ary fanairana anareo expert amin'ity tontolo ity mba hahatonga anareo ho mpiaro ny vahoaka amin'izay zavatra hatreny isan'andro. Nahatonga ahy nanapa-kevitra hoe maninona iresaka an'ity, misy miteny mantsy ato hoe fa angamba resaka politika indray zao hoe tsy mahalala an'le antom-pisian'le pejy ianareo, ny pejy dia sady miresaka
fiainam-panahy miresaka ihany koa ny fiainana andavanandro satria manako lazaina amin'izany koa ny soratra masina satria Andriamanitra dia saro-piaro amin'ny mpitondra-tena sy ny kamboty. Andriamanitra ny mpitondra-tena sy ny kamboty izy ny bokin'ny testamenta taloha zany hoe Andriamanitra sarotiny amin'ny resaka sosialy ary azadino fa ny antony natonga ny fahababoana babiloniana tany exile tany Babilôna dia zavatra anankiroa. Voalohany dia ny fanompontsampy, donc zany resaka problème spirituel, ary faharoa injustice sociale nisy tao Israel. Ny injustice sociale nanaovana tsinitsinany madinika ka na ny ain'ny olona anankiray latsaka ambany noho ny valeur ny kapa iray lomisy. Zay nanaovako an'ilay antso avy Andriamandeha le hoe antsoantson'ny amosa na tafitohina ny olona manana couleur politique. Dia ozy izy hoe ianao ozy izy tokony hampaherin'ny vahoaka malagasy indray no mamendro fendro aminazy ny atao hoe mandona mampaneno lakilosy satria izy moa efa manana couleur politique dia zay ny solomaso hamakiny an'ilay zavatra lazaiko fa zavatra expression fampiasan'ny amosa zany hoe efa latsaka ambany noho ny valeur ny kapa iray loha misy ny valeur ny ain'ny olona ka natonga ananitra nampitsangana ny amosa hoe mila miteny ianao fa efa tsy rariny intsony zao ary zay koa no antom-pisianay dia fahitako azy ny valeur ny ainy malagasy efa latsaka ambany norme efa tsy izy intsony efa ambany noho ny biby ny zavatra iainan'ilay vahoaka ka amiko rariny sitsiny raha misy mitsangana miteny tsy noho ny resaka politique. Problème anareo mpitondra indray zany raha nareo hoe manana freina politique c'est votre problème. Madino conscience que je suis droit dans mes bottes et Dieu connaît mes convictions fa tsy efa hatramin'izay ny orena an'ity pejy ity no manana zay nizaniza anareo hitondra eo dia ny pejy RGL dia contre pouvoir fa tsy contre le pouvoir maiza manavaka tsara ny page RGL dia contre pouvoir fa tsy contre le pouvoir raha miteny hoe contre le pouvoir dia contre ny mpitondra na ny fitondrana zay misy eo fa contre pouvoir zany hoe le pouvoir nomen'Andriamanitra anareo dia fahefana nindramina ozy pasteur Zaperson Emilia zay dikan'izay fahefana nindramina fahefana nomena anareo zay avy aty aminay vahoaka no mahatonga anareo mandat anareo valable dikan'izay contre pouvoir zahay mba hanara-maso manana droit de regard ao anatin'ny fomba fitondranareo ny firenena ny vahoaka nefa ny vahoaka moa tsy afaka hanao an'izany daholo dia mety misy olona vitsivitsy mba tokony hifanometana anareo mba hanampy anareo koa am'izay fotoana zay satria ny problème marehefa ny problème Madagasikara anankiray hitako alohan'ny tena hidirako lalina amin'ity problème ity dia zao hoe hitako hoe tao anatin'le culture na baranahany zany hoe tsy misy ny système de suivi eto Madagasikara dia hanika lasa manome fakapanahan'ny fitondrana sy ny mpitondra amin'ny lafiny sehatra rehetrarehetra manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany ambony lasa alaim-panahanao abus de pouvoir satria tsy misy ny suivi tsy misy ny rigueur tsy misy ny système de contrôle tsy misy ny système de contre-pouvoir tsy resaka opposition resaka hoe fa contre-pouvoir donc zany rehefa tsy misy ireo arifaninareo dia nazahazao aza mety ho alaim-panahy anao abus de pouvoir sy na abus de confiance donc anisany tsy hanome tsiny fotsintsika fa isika vahoaka koa zany misy part de responsabilité tsika tsy vita ao hoe mila misorganiser tsika amina plateforme anankiray mba ho contre pouvoir rapitso mety fahefana hafa indray mitondra eto Madagasikara dia efa mampilaza anareo zay hitondra rapitso aho fa mbola hitsangana eto ny RGL ho contre pouvoir ho lava maso ho lava sofina hijery sy hiaino ny zavatra misy eo amin'ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra ka izay ny rôle anay eto tompoko ka asakasaka izay mandray zany ho personnel ho tsy fitiavana azy ozy izy ny fiteniko foana manao hoe za responsable ny zavatra lazaiko fa tsy responsable amin'ny fandraisanao ny zavatra lazaiko satria ny fandraisanao ny zavatra lazaiko efa filtré am'le positionnao ianao dia tonga dia ray attaque personnel le izy na attaque na mpitondra tsy hany izy contre pouvoir fa tsy contre le pouvoir assumenay zay responsabilité satria izay no asan'ny mpitily teo amin'ny Israely ary zay koa no mbola asanay eto noho zany hidirako am'izay le izy hoe na eno ny faneho-kevitra ny fimbonamen'ny évêque teto Madagasikara daholo tsika ny akamaroantsika angambany za vao tamin'ny maraina namerina efa naheno ihany fa namerina miaino tsara an'ilay teny noentiny ingay monseigneur Jean-Claude ngambany izy zay ilay mpitondra teny ny évêque eto Madagasikara samy nanana ny hevin-dolo ny rehetra nanao interprétation an'iny fanambaran'ny évêque teto Madagasikara iny fa peu importe
ny motivation nanosika an'ireo évêque reo nanao zany, tsika tsy mahalala ny motivation fa isy Andriamanitra mahalala azy. Peu importe ny ao ambadika misy miteny misy manipulation politique, tsy rarahako zany mialatsiny ary miteny azy terme zany, fa amiko ny essentiel rehefa mba au moins afaka resahana tsy misy tabou, tokony tsy misy sujet tabou zany rehefa resaka fitondrana firenena, rehefa tsy misy appartenance politique. De kosa aloha hoe tsy voizin'ny fikendrena place politique no mahatonga anao mandray fitenena na io nivon'ny firenena, fa dans le but hoe hampahafantatra ny vahoaka ny droany sy ny zoany manoloana ny zavatra anankiray. Ka amiko important amiko hoe mitendry zareo, afaka miteny ny olona hoe tsy mal placé zareo iteny azy miatsy ihany, fa rehefa afaka resahana sans tabou ny vérité sociétale misy eo anivon'ny fiarahamonina, de zay ny zava-dehibe. Tsara vatsika ny atao hoe réalité et vérité. Ny réalité de io ny zava-misy, de io réalité io matetika no ialokalofana hoe tsy faotinay le izy fa zao ny zava-misy ka mila miaraka atsika mahany io. Oui, fa inona ny vérité ao ambadiky le réalité? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette réalité-là? C'est là le problème. Comment vous allez réagir face à un problème? Eo no ahitana ny atao hoe capacité de gouvernance. Manoloana ny réalité anankiray izay tsy voatery source-n'le izy ianao, manahoana ny réaction-nao? Quelle est la réponse à apporter face à cela? Eo zay le capacité de rebondissement zay, eo no amiko aloha no ijugeavan'ny olona anao ny amin'ny atao hoe capacité de gouvernance. Ka raha resaka réalité ty, ny réalité ny zava-misy dia ny réalité azo ampiasaina, azo ahodina amin'ny zavatra maro samihafa am'izay tiavana azy. Fa toy ny fanambarana zay nataon'ireny évêque ireny dia ny fanojo amin'ny fivoahan'ny proposition de loi. Par hasard koa na henoko izy, pour être sincère dia nga isité ny razana solonyaiko raha tsy diso aho nanao fanazavana amin'ny fijeriny ny loi de finance hoe reto izy ny zavatra mila jerena, izy moa manana ny tendance politique any manana ny freiny io zay hoe ny réalité misy, fa inona ny vérité ao ambadiky le réalité, inona ny objectif ny garainy amin'iny anazy iny. De rehefa nahinao an'iny dia ho zao hoe mba tiako hita zany loi de finance zany, de zay natonga nanoratra tao am-pejy hoe mba misy afaka miteny ve na mandefa lay loi de finance, proposition de loi de finance 2025, mba hijerena hoe inona ny enjeu ao ambadiky le izy, de mba hijerena le izy ifotony. Izay ny antony natonga hoe efa nisy sujet hafa tiako ho resahana ho lazaiko eto, misy ny lohateny tsy honao pasteur fa catéchisme d'adulte siècle ataoko, de hoe intimité avec Dieu, resaka spiritualité. Important le izy, fa zao hoe bon afaka miandry zany fa ity aloha ny maika, dia manome toky anareo fa miheriny de irosotsika izay resaka réalité momba ny intimité avec Dieu zay. Manaraka zany raha matadidy ianareo zay mpanaraka ny pejy hatram'izay dia efa ela isika teto no ny teny hoe sadidiko le vidéo Anthony ngamba zao no matadidy satria izy ny tena avanana be amin'ny fitadidina ny vidéo tsika hatram'izay, de hoe mila mitandrina atsika resaka fipoahana ara-tsosialy izy zay. Mila mitandrina ho atsika fa ahina isy fotoana mety hisy fipoahana ara-tsosialy, tsy ara-politika, fa le fipoahana ara-tsosialy ho ararotin'ny mpanao politika mba ahafahany miakatra zay le hoe misurfer ambonin'lay problème zareo, zay le izy. Ka nampanohitra io na mpitondra io dia zay foana hoa le problème, qu'est-ce que nous allons faire de ce problème? Fa ny anahy zany de resaka problème social mihitsy no ho resahako eto, fa tsy problème politique. Aveo nareo politicien afaka détourner zany am'izay itiavanareo azy, fa ny resaka social. Ka ho iaho hoe fipoahana ara-politika no atahorana, mialatsiny mba amono kely an'ilay volume ty satria lasa tsy lasa tapaka ny maheno an'le maneno tsika am'le olona.
Désolé fa nisy problème kely de tapaka de mamerina kely eto aho. Ifonana indrindra fa tapaka ilay izy teo. Aloha iverina daholo ny rehetrarehetra azafady fa voilà merci Anthony namoaka an'le lien fitoana ara-tsosialy loza amy tatao. Mahafinaritra be ny réaction ny namana tonga de namoaka an'izy. Hitanareo io fa io proof fa isika dia tsy manao zavatra hoe vokatry ny zava-misy any fa efa zavatra efa niresahantsika taloha izy io de matoa io miverina zany dia zay zany mana proof fa marina ny analyse sosialintsika zay nataontsika teto fa tsy hoe resaka tendance politique akory zay mantsy no hanamelohan'ny olona atsika hoe nareo manary tendance politique non pas du tout la preuve mbola tsy niresaka an'io ny mpanao politika sasany mbola tsy niresaka an'io ny olona sasany de tsika teto ampejy efa niresaka donc toizako le resaka teo hoe inona no ny namperitreritra anazy zany ao anatin'izy hoe inona ny toen'iny fanambarana nataon'ny évêque iny a de ny fanojo am'ty fivoahany ty proposition de loi de finance 2025 ty de mba na curieux analy izy mba tiako jerena dia isaorako be de be isaorana be de be nareo zay nandefa an'ilay projet de loi tany amiko taty amiko de namaky an'io nataoko lasa maly de nitsipona zay zavatra mba takatry ny lohakeliko fa misy moa lafiny teknika zay tsy haiko fa ho apetrako aminareo tompon'andraikitra ekonomika mahay an'izany de ho iaho hoe mila mitandrina atsika hoe tam'izany fotoana zany tamin'io daty-ny lien navoakany Anthony io hoe ahina izy fipoahana ara-tsosialy raha zao mitohy ary efa saiky zay le izy nahatonga ny réaction avy hatrany nataony fitondrano ka raha mihaino ny faneho-kevitry ny olon-tsotra ianao am'izao fotoana zao mijery amin'ny Facebook isa-maraina tam'ireny vokatry ny tsy fisin-drano sy ny fatapahan-jiro sy ny problème andavanandro a dia mety ho tenanao aka io anefa hatram'izay mety ho avy lay zao ny olona anondraka zay le hoe manondraka rano mangatsiaka ao ambony zao resaka zao ianareo no manararoatra an'le situation fa efa hatram'izay io zany hoe pour dire hoe c'est pas grave oui les situations efa nisy ihany taloha fa ny langage ny olona am'izao sy tam'izany tsy mitovy dia tam'izany fotoana zany dia langage politique ele izy merci Anthony 18 mars 2022 zany hoe 2 ans passé zany zay tsika efa nitraité an'io de raha miaino anao ny langage nampiasain'ny olona tam'izany tamy 2022 hafa ny langage ny olona ary ny olona zay mi-intervenir tam'izany fotoana zany dia ankolafin'olona hafa fa am'izao tsy mitovy tsony langage ny olona miatrika le problème tsy mitovy tsony le réaction ny olona le langage ny olona miatrika le problème zereo zao renim-pianakaviana hitatsika nisy nizara tamin'ny Facebook izy iny masamy fanandrina amin'ny gendarme ary tena olo-tsotra fa tsisy idiran'ny politika mamoaka ny ao am-pony olona maratra ary ray zay faharoa manaraka zay hitanao mihitsy hoe efa tsy hoe sahy maty fa tonga amin'ilay atao hoe on n'a plus rien à perdre k'efa maty ihany aho ka aloha mba hisy vidiny ny fahafatesako raha sanatrika vonona am'izao aho tena zay le réaction ataon'le olo-tsotra efa maty sahady aho je suis déjà mort parce que tsisy zavatra mandeha tsony ny asa fivelomako tsisy zavatra manjary na ny rano sotroko raha tsy misy ka efa maty ihany tsy aloha ve le fahafatesako mba au moins mba mitondra anjara briko ozy izy de ireny réaction reny tanareo fa tsy mitovy ampitaha ao ny zavatra lazain'ny olona tamy 2022 sy ny zavatra lazain'ny olona am'izao 2024 zao manoloana le situation fa aza tonga de manao raccourci hoe efa nisy hatram'izay io fa tsy vao zao tsy zay le resaka zay ny ray zavatra manaraka ihany koa de azo antoka ihany koa fa hanao réaction am'izao fandarana ataontsika zao ireo ara-panahy be zareo spirituel be
hoe inona no andaninao fotoana ianao mba pasitoro be dia be maso ny olona manao an'izany manao commentaire zareo tsara zao vita ty live ty dia anao commentaire ao zareo reny ianao filazantsara ny torio jesosy no torio fa inona nandanina fotoana resaka ekonomika zany fa tsy ny filazantsara no toriana dia miala tsiny fa hiteny am'ireny olona reny aloha zao hoe ireny amiko a reny olona reny a dia le karazan'le olona tsy te hijery ny problème en face reny le tratrana atao hoe déni de la réalité rehefa tratran'le déni de la réalité ny olona dia maninona manao politique d'autruche miafina ao anaty lavaka fa tsy te hahita an'le problème fa le problème eo efa miatra koditra amiko reny olona reny tratrany déni de la réalité ary indrindrandrindra eo amin'ny lafin'ny teolojika manana teolojia hoe ny paradisa no katsahana fa ny eto tany efa tsisy antenana intsony za tsy d'accord am'izany fomba fijery zany tsy hitovizako aminareo zany hoe ny eto tany tsisy antenaina fa ny any an-danitra sisa nokatsahana contraire an'izany ny teolojianay ny teolojianay de hoe ny lanitra efa azoko antoko satria zay zany zay mino de efa manana fiainana manandrak'izay fa ny anjarako am'izao za mbola velona zao dia ahatonga le vavaka jesosy manao hoe hotony ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra zany hoe ny ety an-tany reflet an-danitra taratry ny any an-danitra dikan'izay ny mission ny zanak'andriamanitra rehetra de mba ny ahatonga nyty tany ity na le parti misy mba hisombon-danitra mba ho taratry ny lanitra inona ny sombon-danitra eo am'izao zavatra resana zao donc zany mission que te dire je suis là pour combattre le chaos c'est vrai que je vais pas changer le monde tsy ambitieux ako hoe zaho raha manatombotso zao loka de hanovany Madagasikara na hanova fa izao eo am parti misy de mba au moins juste eo am'le parti misy mba misy sombon-danitra kely donc tsy mitovy hevitra am'ireo rahalahako zay mitena hoe ny eto tany efa tsisy antenena tso fa ny any an-danitra sisa ny katsahana tsy mitovy ny teolojia antsika ny lanitra tsy katsahana fa lova tompoko lova ho an'ny mino io fa tsy zavatra tadiavina io fa ny katsahina dia ty tany ity mila averina amin'ny tompony satria nisy nakankeriny ary nisy nano dia averina amin'ny tompony iza ny tompony ny mpahary ary ny mpahary inona ny plan'andriamanitra tamin'ny famoronana mba hiadana sy finaritra ny olona tsika décomplexé mihitsy milaza an'izany hahatonga ny olona hiadana sy finaritra za tsy miteny eo lasa sambatra tsisy problème antsony fa izay nefa izay zavatra ey lazaina fa hoe ozony olona hoe mandeha aranofoka ialako tsiny mise démarquer am'ireny olona efa mitsingevangevana eny amin'ny abakabaka reny ao ka zaho de efa pony lanitra za tsy mikatsaka lanitra za efa pony lanitra ary amahapony lanitra anay dia ny antom-pisiako de nitory filazantsara inona ny filazantsara vaovao mafaly fiainana mandrak'izay any an-danitra sy ety an-tany ny fiainana mandrak'izay tompoko tsy andrasana any an-danitra fa manomboka ety zay le eschatologie du déjà et du pas encore donc zay ny mbola mahavelona zay zany ny amin'iny eto ndray koa de mitodika indray am'ireo apahany olona zay manana frena politika zay natianao na sy tianao dia efa manana couleur izy de ozy izy hoe hiteny izy hoe ho réticent izy am'izao zavatra zao hoe inona ozy izy no hidiranao amin'io fa tsy hidiranao zany fa ny ambony pulpitra ny anjaranao edresy diso be anao ny efa nilaozako ny pulpitra fa ny pulpitrako de ny fiarahamonina inony any ny pulpitrako noho zany dia tsy misy an'izany hoe aza miditra amy raharaha tsy anjaranao zany raha-panjakana tsy hidiran'ny pastera zay moa le fitenina azy oui za tsy hiditra any ministera tsy za nitondra fa izao manana feo ho amin'ny mpitondra aho amaha mpitondra ny afatr'andriamanitra ka zay ny rôlako eto amin'ity tambajotra tserasera ty ary fampiasanareo matetika fampiasana vilana le hoe omeo an kaisara zay any kaisara rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu justement il faut rendre des comptes César omeo an kaisara zany hoe ny zavatra takina amy kaisara de tsy maintsy ho takina amy kaisara ka tena mampiatra arabaky teny le teny jesosy mihitsy zay hoe omeo an kaisara zay any kaisara omena azy mihitsy ny tandrify azy
César doit rendre des comptes au peuple. Et nous sommes là pour rappeler à César qu'ils doivent rendre des comptes au peuple. Zay ny dikan'iny hoe meo an kaisara zay an kaisara ary meo an'Andriamanitra zay n'Andriamanitra fa tsy hoe tsy manana droit hiteny am'ty ianareo fa raha raha-piangonana ihany raha raha-pivany tena fandraisana diso vilana ny soratra masina zany. Bon, zay ny karazana apéritif kely nomena anareo fa hiditra eo amin'ny plat de résistance am'izay tsika. Na miezaka aho namaky an'ilay loi de finance 2025 dia mba ilaza ny commentaire quoi, commentaire ho ihany. Ça ne tient qu'à moi. Tsy miteny akory io ny vérité absolue fa manana zoa hiteny an'ilay izy. Vao manomboka mihitsy le loi de finance dia amin'ny teny frantsay mantsy le izy dia mialatsiny fa ovakiko amin'ny teny frantsay le sombina lahatsoratra izay micaptive aho. Vao niainga mihitsy ny texte ny loi de finance dia nametraka izy hoe ny ambition, zay misy ny terme nampiasaina, ny ambition ny loi de finance 2025 izy tsy miteny objectif. Ny objectif masy dia ohatrany hoe tanjona tsotsotra fotsiny hoe mba tanjontsika am'ty mba zao. Ambition, asa azonareo ny dikan'izany ambition zany dia mametraka priorité anankitelo. Souveraineté alimentaire, dixit la loi de finance 2025, l'autosuffisance alimentaire et la rationalisation des dépenses de fonctionnement. Averiko ny ray, ny ambition ny loi de finance 2025 dia la souveraineté alimentaire, ho azavaitsika reo, l'autosuffisance alimentaire, la rationalisation des dépenses de fonctionnement. Samina endoly a ny fantaniko dia zao, mitodika amin'ny ministre ny budget sy ny toe-karena sy ireo ekipa nanao an'ity loi de finance ty a sy anareo mpitondra rehetra amin'ny faratapony ka hatrany amin'ny farany ambany. Tena zava-dehibe aloha ny fametrahana priorité ary mandoko anareo a tsy ilaina, tsy mety le enjehana daholo babaisy lovoatra tsika nefa ny a tonga am'le hoe ny fey fohy kely nefa tianao enjehana daholo, tsy maintsy mamila priorité tsika manoloana ny zava-misy. Ary mbola piko kosa anankiray aza hoe situation d'urgence mitaky réaction d'urgence, situation exceptionnelle mitaky mesure exceptionnelle. D'accord sur le principe. Mais eo am'izay le grand mais miteny anareo hoe anome ohatra anankiray fotsiny hoe ny rationalisation des dépenses de fonctionnement. Nisy olona mpanaraka ampejy nanao le teboka telo nanazavainy tokony azy izay mino fa olona mana spécialiste économiste izy satria na ny voambolana ampiasaina ary voambolana teknika dia ny problème raha te hanao développement tokoa isika dia tsy tokony budget de fonctionnement no ambony noho ny budget programme. C'est pas logique. Ni budget de fonctionnement natsika no ambony noho ny budget d'investissement na ny budget de programme. Ahoana ny fampiarana zany, ahoana ny fisehoana zany sur le terrain. Nipoka regny ny affaire Covid. Inona ny réponse ny fitondrana malagasy manoloana ny ministère de santé sy ny miandraikitra momba ny Covid dia hoe hiatrena ny Covid dia mividy 4x4 Toyota. Zany ve ny atao hoe mesure, zany hoe ny fonctionnement midangana be dia justifiena am'le hoe anka misy zone enclavée sisy efficace ve, l'efficacité an'ilay izy ny mila évaluation, mba nisy évaluation ve ny efficacité an'izay zavatra zay. Mametra pantalina, j'ai pas la réponse mais je vous pose la question. Ouais, ambition ny fametrahana priorité tokony rehefa mametraka priorité ianao ka mametraka zany ambition dia tokony tu dois avoir les moyens d'atteindre tes ambitions. Fa tsy apetraka fotsiny hoe nanay ny ambition nay dia zao rationalisation de dépenses publiques tompoko. Ahoana io rationalisation de dépenses publiques io?
raha mijery ny train de vie anareo mpitondra aho dans toutes les sphères ohatrany mampieritreritra ihany a vous permettez de certaines choses or ny besoin vital ny vahoaka tsy mandeha amin'ny laoniny. Est-ce que vous avez la conscience tranquille que le peuple ne boit pas de l'eau potable? De nareo nefa manana exigence amina resaka standing de vie, que soyez député, ministre, président de la République, maire. Si ça nivaiva ny voninahitra reo araky ny titre omenareo honorable, vous êtes des honorables, bien sûr, mais attention, en période de crise tompoka tsy tokony ampiseho ianao message mialatsiny am'le terme na vatambatana hoe mifoutre la gueule ny olona izay nona. Asa azonareo tiako tenenina hamangy ana nareo zao azon'ny fahoriana mafy aho na azon'ny zavatra problème social mafy dia handeha hamangy an'lay le olona nareo dia vous avez dépensé des milliards. Ataoko sary le izy a za zany tratrany todra-drano de tratrany todra-drano a de very ny tranoko rava ny tranoko tsy mihinan-kanina ny vady aman-janako potika ny tanimbariky tsy manana revenu ressource na revenu aho de taminareo mamangy ahy na mamonjy ahy ny fahoriako isaorananareo be deabe zany fa ny frais de déplacement ny délégation nareo des milliards et des milliards de ny valopony menareo ana 1 million ariary. Est-ce que vous avez compris? De hoe mitsinjo anay ve nareo am'zany za very ny tranoko very ny fidiram-bolako maty mosary zay mianakavy marary daholo ny zanako de ny déplacé anareo gouvernant ny migouverner de ohatrinona ny déplacement nareo sy ny gesticulation nareo am'le resaka rationnement tiako zany zay asa zay nefa volany contribuable io ampiasainareo io contribuable zany voaka avy ety amin'ny posinay mpandoetra de ny valopy hamanginareo ahy dia 1 million d'ariary. C'est pas logique. Sary fotsiny zay a azahoanareo hoe ataovy effectif alay rationalisation de dépenses de fonctionnement fa tsy soratana fotsiny anatina loi de finance. Zay ny zavatra anankiray. Ohatra koa zao ny resaka ina moa zany filazantsika azy tsy hoe sanatria mampitaha amin'ny firenena hafa fa tsy maintsy jerena ihany ny politika ny olona ny tany hafa. Marina fa mbola lavitra atsika par rapport tany manan-karena fa jereo a zareo manan-karena aka firenena anankiray Norvège nahita documentaire maro aminareo nahita an'iny sur Facebook. Ministre ny zareo a interdit mandeha anaty avion rehefa se déplacer a place première classe rehefa mandeha manao mission ny ministre. Zany tsy miteny hoe zay ny filamatra mety samy manana ny fomba olona fa jereo le proportionnalité ny azy zany tena resaka terre à terre nya eto tsisy idiran'ny politique ty terre à terre. Zareo manana ambom-bava be zany Norvège zany firenena isan'ny manan-karena manana pétrole manatry or mbola manana fisainana izy hoe tsy manana droit za manao dépense folle am'ty déplacement ministérielako ty fa ity de ampy afahako mamita an'le iraka. Todika aminareo manatanteraka iraka fotsiny ao nivon'ny ministère samihafa sy ao nivon'ny fahefam-panjakana. Rehefa mise déplacer nareo am'izay asa tokony atao manahoana re ny rationalisation de dépenses de fonctionnement nareo traiko fa io tonga am'le tena soratra maso nefa matoky amy kely indrindra de matoky ambe jereo manomboka any amy zavatra simple kely zany signaux zany signal zany andrasanay vahoaka important aminay zany
ary ny vazahany andafy aza tratra ny zana ohatra hoe Mediapart hoe nandeha ny sakafo tany amin'ny hôtel restaurant ohatra zao ny ministre ny zao fa nynégocier asany izy a satria ny vazaha rehefa minégocier de any amin'ny restaurant zay ny culturany bon de tany amin'ny restaurant nany zareo dia négocier resaka ina moa izy iny zay resaka affaire momba ny resaka firenena de nijerena nefa ozy izy azony zala facture ny vola laniny zareo tao amin'ny restaurant caviar tsy haiko tsony inona daholo karazany teo de nataony zareo ny totalany ampitahaina am'le budget ho ampiasaina navoakany zala Mediapart sisisa de hoe zao ny train de vie ny mpitondra atsika ozy izy zareo tsika nefa ozy izy angatahana hoe manaova effort budgétaire manaova effort amin'ny fandaovana hetra aiza le solidarité amin'ny effort ny effort tokony iarahana fa tsy zahay klasy moyenne foana no tataovana hetra mba hanaovana effort oui zahay mandohetra oui tianay ny firenenay fa tokony iomonana le izy ataonareo ahoana ny fomba hitezanareo anay handohetra nefa ny train de vie quotidienne anareo aza manontany ory raha ohatra indray moa mivoaka postareo izy tsy olana ho anay zany c'est votre pognon mais je suis sûr que c'est aux frais de l'état da tsy miteny hoe mila mandeha taxi brosy nareo manomboka rapitso manao ny asanareo fa mba jereo ihany le proportionnalité le retsy jereo ihany le proportionnalité satria lasa mialatsiny hoe c'est une insulte am'le hanoanana misy olona ne mandingana sakafo tsy misakafo izy ny roa andro e mba ahafahany manefa an'le etratrano zay tsy maintsy alohany any amin'ny commune satria imprévu iny misy olona tsy maintsy misaoty sakafo mba ahafahany mandoa le taxe foncière sy le taxe be de be zay mbola resantsika rehefa avy eo e aiza le respect an'lay douleur an'le olona namoaka an'iny vola iny zay ny zavatra mba teny atsiboky ihany io le hoe ianareo nametraka an'izy mazava hoe rationalisation priorité ok mais nous attendons une réponse claire signal clair tsy mitady zavatra sarotro zahay fa zavatra simple fotsiny azy ame ohatra anareo anaty soratra masina satria teolojianina no miteny dia tsy resaka manidina fotsiny fa tsy maintsy basé amin'ny soratra masina koa tany amin'ny exil ny zanak'Israely babo tany Babilône de fantatrareo tsara fa ny elita rehetrarehetra babo dia ny tanjon'ny babilonien de hoe andao tambatambazina ireto elita reto am'izay tsy ody any Jerosalema tsony dia anaovana corruption intellectuelle dia nomena avantage be deaibe zareo tsara nomena avantage be deaibe miray latabatra am'mpanjaka ary Daniel Sadraka Mesaka ary Abednego hoe nareo efa dao izy ny mpanjaka décret ny mpanjakana manokana dia miray latabatra aminay amin'ny mpanjaka ianareo faveur tsy ny olona rehetra nazo zany ary natonga nyreo namany Daniel velom-pelomana aminy hoe le tie ary le zala reto indray no miray latabatra amin'ny mpanjaka fa tsy tsika inona navaliny Daniel tsia zay ozy izy tsy hinana zay ozy izy sakafo eo ihany fa tsy hinana ny sakafo aroson'ny mpanjaka inona ny antony tsy resaka interdit alimentaire amin'ny lafiny finoana sy resaka croyance fa resaka solidarité amin'ny fijaliany vahoaka tany Israël tany Jérusalem de ozy izy Daniel ny nanome baiko ny cuisinier personnel ny etra hoe chef étoilé ny mpanjaka no ny teneny Daniel hoe nanay hanikotrana hanikotrana no anay mba azonareo tsaina ve zany hoe conseiller du roi de Babylone hanikotrana fa tsy le sakafo mitafotafo be ny antony de satria zao zay te inona filaza zany zay teo tsy te hanadino ny fahorian'ny rahalanay any Jerosalema izay natonga le teny mpanao salamo hoe aoka iraikitra amy lanilaniko ny lelako ry Israely eo raha diniko ianao ry Jerosalema pardon dia ny refusé ny sakafo natolotry ny mpanjaka Daniel mba isiny atao solidarité ny souffrance ny le peuple za tsy miteny aminareo manomboka rapitso nareo aza misakafo any amin'ny Madagascar Hilton tsony aza misakafo any amin'ny hôtel Colbert tsony aza misakafo tsy any resaka fa
manana conscience hoe io hanina matavy sy mitafitafy hohaninareo io a emboana sy torimason'olona sy tsy fihinanan'olona hanina andritrany io hoaninareo zoanareo zany satria napetraka teo ianareo ny amin'io zavatra io fa saingy apetrao kosa lay inona filaza zany ilay proportionnalité arak'izay voalazako teo ihany miresaka koa nareo hoe autosuffisance ny autosuffisance alimentaire ok tsara be zany or nefa raha ijeritsika sur le terrain tsika mahalala tsara ao Madagasikara fa tsy afenina zany fa secret de polichinelle zany tsy tenenina fa tenenina ihany de hoe ny blocage ataon'ny responsable politika sasatsasany any amin'ny province mba hahatonga an'le toerana tsy ho enclavé de am'izay fotoana zay ny économie any amin'ny région sy any amin'ny province sasany de eo ambany vahoan'ireo responsable politique ireo misy toerana sasany misy tena hatram'izay nininana atao misy ny tsy hanamboarana n'iny lalana iny mba hahatonga ny zalahy satria ry zareo no mibaiko hoe ataovy arary folo ny kapokany vary or nefany ohatrena ny kapokany vary am'izao fotoana zao donc aza miresaka aminay souveraineté alimentaire nefany a ny olona souverain eo amitsika ihany no mametraka état de dépendance ny olona tsy misy zany le souveraineté am'izay fotoana zay aiza le autosuffisance alimentaire no zany dia ireo olo matanjaka sy manan-katao reo a ireo no miimpose ny lalàna ka lasa loi de la jungle le izy any am'ireo toerana zay tsika hoe tany lavitra andrimy ny réalité zany de zao inina bloquena mihitsy ny afahan'le faritra mamoaka vokatra dia inona ny tanjony rehefa tsy tafavoaka ny vokatra any de ry zareo no mividin'ny vokatra amin'ny vidiny zay tiavany azy de ry zareo no état dans un état dia tsy maintsy niforotra am'izay ny olona satria hoarina ary ve niovy sy ny katsaka sy ny tsaramaso fa za raha misy vidiny na de ataontsika hoe tsy mahaleo ny sara ny vidiny dia ny cercle vicieux dia rehefa amin'ny farany ianao tsy mahavitanao taona iny de mila le miakin-doha am'zareo ary zay ny tadiaviny ianao izao isika hiakin-doha am'zareo dia tonga am'le atao hoe assistana tsy mitady souveraineté alimentaire zany izy fa assistana ka rehefa tratra ny assistana ianao de hoe miakina am io le hoe omeko rano anareo rehefa mahainao le discours ohatrazay ianao a hoay fa nga tsy ny état no manome rano fa tsy ny mpitondra ny structure no manome hoe bien commun ny rano fa tsy hoe faveur politika omeny mpitondra anankiray ny rano asa razonareo le izy droit fondamental fa tsy hoe satria tiako anareo de omeko rano ao fa omeko rano anareo ao fa omeko masom-bola anareo ao fa omeko tanareo efa misy lapsus révélateur omeko sa omeny fanjakana zay le lapsus révélateur satria zay le objectif ahatonga anao ho lasa miakin-doha ahatonga anao iaina le atao hoe assistana zany hoe assistena foana dia hitondrana vary hitondrana menaka hitondrana tafitrano hitondrana sira hitondrana labozia de hoe manana zay manana anao cadeau empoisonné zany cadeau empoisonné zany fa ny structure n'lay fanjakana mihitsy no tokony permettre manome an'ireo droit fondamental nareo fa tsy hoe ny bien vouloir ninga mera na ny bien vouloir ninga député na ny bien vouloir ninga ministre na madame la ministre na ny bien vouloir ny premier ministre na ny bien vouloir ny président de la république no hanomezana an'ireo non donc
raha te hametraka ny souveraineté alimentaire isika zay tsara tokoa fa zay ny priorité ntsika am loi de finance 2025 inona ny structure pérenne maharitra structure pérenne mipermettre an'izany io ny tokony tadiavintsika de am'izay a mandeha araka ny tokony izy fa sinon lasa mijouer le rôle messie tsika io le syndrome de messie hoe za zany no messia andrasan'ny olona andrasana ny fandalovan'ny nga tompon'andraikitra voalohany hamany olana de raha tsy tonga ary zany le tompon'andraikitra de le olana zany hijanona eo foana normalement le olana tokony va na tongany na tsy tongany tompon'andraikitra satria ny structure ny état no mamahany zany na ny machine administrative na ny machine économique fa tsy ny personne n'ilay olona ny resaka koa nareo anatin'ny loi de finance le hoe souveraineté alimentaire raha fa tena hoe souveraineté za moa anisany efa nyteny teto ny any fironana politika za manana couleur politique a za tsy miafina am'izany eto zay tezitra any tsy maninona ny couleur politique ananako dia souverainiste chacun peut interpréter ça dans quel souverainiste RGL de raha vao miteny hoe souveraineté ce mot là me parle ny souveraineté zany de manambara inona hoe tsy ny vahiny na ny avy any ivelany no mibaiko ny fahazahoako fahaleovantenako ara-tsakafo fa zaho tompony tany razako no miantoka ny karambola ny fahaleovantenako ara-tsakafo ao atokantranoko miankina amin'ny olona ny velany tokantranoko dia mbola tsy manana ny atao hoe indépendance koa am'izay fotoana zay tsy tokantrano io ohatran'le hoe mandeha manambady ianao de mbola ny ray aman-dreninao no miandony hofatranonao ny ray aman-dreninao no mbola mandony varinao ny ray aman-drenao mbola mandony écolage zanakao ny ray aman-drenao mbola mandony jiramanao tsy tokantrano zany de ohatra zay sary zay souveraineté avy ao anatiny zany fa tsy hoe dopena avy any ivelany or tsika malala tsara fa iza no mife ny lafin'ny resaka PPN fotsiny ao Madagasikara ressortissant vahiny tsy isika malagasy nefa ny PPN produit de première nécessité donc zany a azony valahy eto amin'ny tenjatsika sika hoe rehefa tiano vonona de vonona rehefa tianao veloma droit de vie ou de mort zany aiza le s'ouvre il faut bien choisir les mots je suis un exégète désolé fa des formations professionnelles nania et je m'adresse à vous vous êtes des techniciens mais attention le choix des mots peut vous trahir souveraineté ça veut tout dire ka souveraineté tompoko dia izaho eo atoerana ny mamokatra ary zaho no mahatoka ahy fa tsy ny olona vahiny no miatoka ny souveraineté alimentaire za tsy miteny hoe fitafakalana vahiny ndray za sao de misy mamadika an'izany hoe RGL miteny hoe mila enjehna vahiny tsy any resaka fa le mot tadiavitsy hoe raha souveraineté alimentaire atsika ampiakinina amina vahiny tsy manana souveraineté zany tsika raha zany de mijereko ndray am'le phrase momba ny situation économique ao anatin'le situation économique ao amin'ny LFI 2025 de misy le hoe gestion des effectifs des agents de l'État de nisy zavatra nanaitra atao gestion des effectifs des agents de l'État zany hoe ahoana ny fijerevana ny ireo mpiasam-panjakana na agent ny État de zao ny phrase voalaza atao ataoko en italique izy ato renforcer les effectifs dans les forces d'armée chez les forces d'armée gendarmerie et la sécurité nationale zany hoe police nationale afin de restaurer un climat de confiance et de sécurité exégète no miteny mamaky an'izao mijery entre les lignes averiko la phrase renforcer les effectifs dans les forces armées défense nationale io tafika zany
gendarmerie nationale et sécurité nationale na police afin de restaurer un climat de confiance et de sécurité. Ah ouais. C'est très beau tout ça. Bravo. Raha io phrase io ny jerena hoe oui, c'est vraiment ça. Mais indro be ny mpandrafitra fa tsy indro kely. Secret de polichinelle koa ty zany hoe samby malala dolo fa mody fanina. Efa presque ho isan'andro, mba tsy lazaka hoe isan'andro. Efa presque ho isan'andro dia mahenontsika histoirana raquettage ataon'ny mpiandraikitra ny sécurité. Raquette atao voaingana nisy mivoaka tamin'ny tamin'ny Facebook iny. Tsy haiko ny gradin'le olona iny manao raquette. De ny citoyen no mizaka an'le izy. Ty mba misy zavatra mba mahalasa ny saiko hatry ny ela. Mba te anontany aho, noho tsy fahalalako a, mety zaho tsy mahay a, ary ny tsy fahaizako indrindra no antaniko anareo zay olona afaka mitondra valiteny ho aho. Mba maromaro ihany ny firenena atao hoe fambatazan'ny maso ary reny ny fomba fiasany a. Fa misy zavatra miintriguer anaty, ohatry ny ahoana ke ny fomba fiatribuevantsika galonana général. Tena variana fa presque isa-taona izay a mizara galonana général atsika. De tena lasa ny saiko hoe ohatra ny général no be de be lavitra noho ny tafika fehezina. Comme si on partageait la grade de général comme des petits pains. De mba lasa ny saiko hoe ahoana ke ny principe fizarana n'io grade na général io. Fa mba manasa ny saiko ihany izy io da tsy haiko tadiavako valy teny fa ela fa tsy mahafapo hatram'izao. Fa iny avelako any iny fa ity ny tena resaka. Manoloana ny firongatry ny insécurité. Ianareo miteny hoe mba hisinny atao hoe climat de confiance. Tsy misy zany climat de sécurité zany. Tsy misy ny confiance, tsy manana confiance amin'ny service de sécurité ny firenetsika ny olona fehezina. Zay ny problème. De ny recrutement ve no ampitony io sa ny fanavaozana ifotony ny amin'ny atao hoe place ny sécurité nationale. Ka na hanao recrutement ary anareo ka ampitombona nisan'ny gendarme sy ny polisy sy ny miaramila, tsy hany ny vahaolana. Satria ny eo ihany hampitany aretiny amin'ny anankiray de contagieux le izy dia vao maika aza le izy mibetsaka. Fa mba misy osikevitra zay tsy zany tompony fa mba nijerijery mba lavalava sofina mba lavalava maso am'ireo firenena manerana an'izao tontolo zao zay ambony be ny taux de criminalité. Isan'izany zao Brésil nalaza be isy fotoana Brésil raha mandeha milomano eny amin'ny Copacabana eny ianao, eny amin'ny plage de Copacabana izy, Copacabana angambany anarany iny saditika. Dia tonga de tany mpanendaka. Tonga de enao zany tsy sa mandeha milomano eny an-dranomasina fa tonga de le poketra kelinao sisy tonga de misy ary misy raha tonga de daroany zalahy eny amin'ny plage eny satria be olona be le izy. Ohatray koa ny Meksika. Ny décision ny raisin'ny mpitondra fanjakana tany, peu importe où iaho ny couleur politique ane sy ny tendance politique ane, za tsy mitra politique ohatra hoe tamin'ny randron'ny Bolsonaro zany sisa, ny efficacité an'izy no jerena. De nanangana ry zareo a brigade spéciale mixte izay naka renfort ny tafika national, défense nationale. Satria efa tsy vitan'ny police nationale sy ny gendarmerie intsony le izy. De naka ry zareo forces armées na naka zareo ny tafika. Satria natsika ny tafika, tsy haiko hoe qu'est-ce qu'ils font any amin'ny caserne zareo. De mety hoe mitety tanana fotsiny sy manao karazana raha matahora hoe aza manao grève sisa zay. Fa maninona raha rentabiliser nareo bandy reo e. Rentabiliser na anaovana brigade spéciale izay dissuasifa kokoa ho an'ny olona mpanao ratsy noho ny mialatsiny aminareo polisy aho, mialatsiny aminareo gendarme fa nareo anie efa mezany zalahy mpanao ratsy. Tsy matahotra polisy zany mpanao ratsy eto amin'ny tanàna, tsy matahotra gendarme zany izy, tsy hoe sanatria manivevanareo. Fa tahaka nataon'ry Bolsonaro sy tahaka nataon'ny tany Meksika, nanangana service anankiray hybride zareo, force spéciale, nandeha tany amin'le atao hoe favelas
ny calmer gang rehetrarehetra tany a tsy mitovy ny impactany hoe défense nationale miditra amin'ny défense intérieure marina fa tsy asany zany fa mesure exceptionnelle en situation exceptionnelle ravako on est dans des mesures dans des situations d'urgence de hiteny fo zany napalahelo de andeha mangy any fitondram-panjakana fa tratra ny fanolanana le zazakely naroa taona de indro mioboka alahelo aminareo zay mpitondra fanjakana de ao fa mba hanampy anareo zay tsy ratsy zany fa il faut une réponse radicale ary zay réponse radicale zay mila mesure mila courage de gouvernance mety impopulaire ianao mety tsy populaire zay décision zay fa tsy popularité tsony zay reny ety fa hoe efa tena difotra le vahoaka vokany anisany apidina amin'ny taux de criminalité tany Mexique sy tany Brésil io mesure io tsy mora aloha le izy satria zao ny gang sy ny mafia organisé dia nanao menace de mort mihitsy hatramin'ny président de la république nanao menace de mort mihitsy hatramin'ny ministre sécurité nationale fa c'est une volonté politique ary le volonté politique rehefa mazava sy madio le olona sa miditra am'zany zavatra zany taty aminay aty a Belgique tompo tany mandroso zany Belgique zany am'tao hoe atao anaty Union européenne dia ministre ny sécurité nationale anay nahazo menace tamin'ny réseau mafieux tao Anvers izy zay tao Bruxelles plutôt sy Anvers nafenina mihitsy ny ministre ny sécurité nationale anay satria sa nanana courage hoe tsy maintsy déployena ny force démantelevana musclé le izy zany hoe ny tiako tenenina de zao hoe raha tena volonté politique anareo ny hoe instaurer un climat de confiance donnez-vous les moyens de le faire mais pas juste des lignes dans des documents officiels ampiasao ny tafika rehefa tsy ampy ny effectif en police tsy ampy ny effectif en gendarmerie nationale dissuasiva kokoa ny tafika mirotsaka ohatran'le ataony zalany andafy rehefa tonga ny opération vigie pirate any am'ireny gara reny a mitafika miaraka mibasy nandehandeha eraky ny lieu public mba ahafahana miapaiser zay izy climat de confiance mety tsy mamaha olana eo eo fa au moins mahatonga apaisement mahatonga climat de confiance aty am'le olona ao ambany reny ny tafika anay malagasy izay eo akaikinay déjà zay a misy psychose manova psychose be deabe ao anatin'ny lohan'ny le vahoaka entiny teny atsipy le izy a tsy hevitro le izy fa zavatra fampiasan'ny olona sao de mba azo fieritretrany fa atsipy aminareo de ampitao amin'ny tompon'andraikitra tsirairay any akoatran'izay de miresaka anareo le hoe recrutement ty koa misy boîte de Pandore ny kitianareo hoe recrutement alohany anaovana recrutement hoe ampitomboana ny olona ampidirina mpiasa-panjakana mahafinaritra be zany satria anisan'ny zavatra ilainy zany régleo aloha ny affaire ny fonctionnaire fantôme ny fonctionnaire fantôme ao Madagasikara zany nalala olona tao anatina commune matanjaka anisana mpanakarena azy izy no gérer ny fonctionnaire fantôme atao am'le commune zany hoe le olona efa maty mpiasa amin'ny commune na le olona efa voaroka mpiasa commune fa mbola nampiasainy titrany ahafahany tsy haiko zay fomba mikimaky nataony tao a dia tateorina moa izy dévoilé ihany tratra fa raha aty amin'ny base any zany maiky moatrany amin'ny ministère any corruption en bande organisée io hatrany amin'ny ministère io le mato hoe za afaka mampiditra olona ao amin'ny douane raha ilaina za afaka mampiditra olona ao ministère ny etra za afaka mampiditra olona ao ministère ny économie za afaka fa izaho afaka mampiditra olona ao ministère déjà ça c'est anachronique mbola veranao izaho fa tsy hoe ny système ny teny hoe mila olona zao parent ohatra ny ministère ny tsananina ohatra de ty ny tsy haiko fa aloha izaho afaka mampiditra olona déjà rehefa mainao an'izany anao de zanao hoe mazava be zany fa misy fanjakana ao anaty fanjakana aloha nanaovanareo recrutement koa
de ity ny qualité ny service public tompoko ny qualité ny service public ao Madagasikara mampitsoaka matanjaka exégrable manjakazaka mihitsy nareo fonctionnaire amy sehatra rehetrarehetra misy anareo any amin'ny borao-panjakana any manjaka maître absolu miforo-drango aminareo daholo le tatsa za zao de vavolombelona mitoka amy tendrany fo nitondra fiangonana tany Madagasikara tany ambany volo tamin'ny faritry sondrariny iny rehefa tonga teo am'le fiangonana de hoe jerena zany resaka ara-panaty nefa misy fiatraikany amin'ny lafiny administratif de nantany hoe fa manina ny vitsikely ny mpandray fanasan'ny tompo eto am'ty fiangonana ty ao matsiny katekista de ho zao ny navalin'ny katekista sy ny komity hoe ka re olona reo a tokantrano maso daholo de tsy afaka mandray fana am'saka lalam-piangonana io zany de ho zao hoe c'est pas normal hoa raha olona ray roso telo fa tena nijereko a maro anisa kokoa zareo noho ny olona marie ara-dalàna zany zao hoe y a quelque chose qui de nareo aveo a milamina de mila vavaka tsika mba tonga zareo régulariser y a quelque chose qui ne fonctionne pas tsy hitanareo aveo misy zavatra tsy logique zany mila midiny fotony tsika ao manontany fa qu'est-ce qui se passe pastera io any pro le olona ty aminay no ka non aza manao raccourcina tonga de manamora resaka fa andao no jerena fotony de nandany fotoana zahay mitety isambaravarana an'reo olona zay natao lista hoe tokantrano maso tsy vita soratra zany inona ny zavatra misy za tsy miditra lafiny ara-pivavahana fa amy lafiny administratif ty nahitako zavatra ina ho any no problème anao ray aman-dreny misy ray aman-dreny efa rangah lojafy tsy vita soratra tsy hoe ankizy madiditra kely mba manao sipasipa kely eny anany de mba miarakara non olombe zao hoe nareo a tonga de manaiky fotsiny hoe maditra aloha tsisy idirany ditra ty misy problème sociétal ty a fa nosaromanareo resaka hoe ditra sy resaka hoe mpanota de ozy izy le ray aman-dreny be taniko dadapasy io vo miditra ny braon commune zay ozy de kitakita ny mahazo anay vava ny mahazo anay le olona tsy nianatra le olona tsy nandalo lakilasy na ray maraina vava zany tondrao teratasy zao za anatera koa za tsy tonga ratsy amy folo verany amy folo amy telo tsy hitany amy telo rafakapitsy amy fomba ahoana moa no hampirisinareo ny olona hanaraka lalàna hoe mila misoratra nareo nefa zany azy vo miditra any ambaravarana aloha de miforo-drambo aminareo satria nareo mpanjaka kely daholo fonctionnaire d'état zay le ho amy problème ray aman-dreny zay ny problème karavahana hoa io olana io de anao fa hoa isoratra ataoko ozy nandro any any ny tetezanay tsy rairesa mbaravarana mitovy daholo teo vo mifampijery daholo ny komite ny fiangonana hoe oa le ty kay problème administratif lasa mivadika problème spirituel c'est con mialatsiny amy le terme c'est con zay mahatonga amtena hoe misy ifandraisany resaka société sy ny fivavahana fa tsy hoe ara-nofo be zany nanao zany politika be zany ina nidirany jesosy amy zany tena idirany jesosy le izy lasa voasakana le olona tsy mandray fanasana tompo noho ny adalan'ny administration fona adalan'ny administration bon si c'est comme ça hoa dia ndao aro a de nanao lobine zay dia mialatsiny fa zay moa fomba fanao hoe mila mahitahita de nandeha nakany amy député ny faritra nisandray Atsirabe 2 nisandray tam'izay fotoana zay de nitaraina tam'le député hoe ina no azo atao monsieur le député fa misy olona teo régulariser fa tsy sahy zareo no akany amy commune fa mahazo vavabe de solution ny hitanay hoa raha mba mety monsieur le député satria ny lalàna hoe tsy azo atao ny mamoaka ny bokyny commune miala ny commune zay hoa vonona ny ampindrana trano fiangonana atao ao trano fiangonana ny sora-panambadiana fa tsy atao any amin'ny salle municipale fa atahorandry ny olona ny makany de mba angatao dérogation manokana any amy tribunal na any amy tsy haiko a zay olona afaka mamialanana exceptionnel amin'io ao ary ozy izy fa ho ataotsika ozy izy monsieur le député natao ny fangatahana nahazo alalany zahay daholo nanao ny taratasy ny procédure ahafahan'le olona misoratra zany hoe aiza daholo momba an'izao certificat de célibat et tout réuni ny dossier fantatrareo firy ny olona ny soratra 28 couple ny soratra
tao am-piangonana natao ny soratra de nidina tany aminay ny maire sy ny ekipa nretrarehetra tao amin'ny bureau ny maire miaraka amy samboady de natao tao am-piangonana ny soratra fa latsaka ny ranomasoko mahita an'izany rangabe miaraka amy tena handeha hatao soratra ndry voasazy tsy fidin'le ray aman-dreny nandritra ny folo taona amapolo taonany maro no ny etraketraky ny fonctionnaire no ny etraketraky ny fonctionnaire de niteny tamy monsieur le maire tam'izay fotoana zay hitanao zao monsieur le maire tsy ny vahoaka ny maditra tsy ny olona gouvernenareo a no mafilo fa mba hasivo fanajana zareo reto ray aman-dreny fotsy volo amy tany ny afaliany ny patrapatraka ny ranomasony hoe vita soratra ihany izy na de ho faty afaka-keritaona pour vous dire hoe tsy recrutement no problème tsy recrutement n'olona fa ny olona efa eo toerana aloha mba ampianaro recycleo hofano tsy haiko zay tokony ho atao rehetrarehetra fa tsy mipetraka lay confiance entre gouverner et gouvernant tsisy misy rupture entre anay vahoaka sy anareo mpitondra io hantsana eo anelanelanay sy nareo io a io no mila amboarinareo fa tsy hoe ahoana ny ampitomboana fonctionnaire io hantsana io aiza amin'ny lalàna zay laninareo amy parlement sy ny mesure raisinareo manafoana an'io mametraka ny confiance entre ny gouvernant et gouverné sinon de lasa ny lalàna médiana sy persiana fotsy mitondra an'ity bola ty hoe zay ny lalàna za mitondra zay ny tsy maintsy atao na ty ny lana sy ty ny la représailles pan zay ve zany no atao eto am'ty tanàny ty tsy amokatra mihitsy zay raha zany minimum ihany no ataonay fa zay tsy hanao production mihoatra ny tokony ho izy ka le qualité de service tompoko ianareo nanoratra an'eo anatin'ny LFI anareo fa tsy za no miteny eto zay ny amin'iny resaka santé fahasalamana de zao ny voasoratra ao anatin'ny LFI 2025 garantir un accès à des soins de santé de qualité tanareo zany mihoatroatra andron'io garantir un accès à des soins de santé de qualité oh là on touche à un point crucial eto tsika tena le maharary ny vahoaka mihitsy no resahany eto zao santé qualité de soins ny santé au Madagascar lasa produit de luxe tsy natao ho an'ny olona rehetra fa natao ho an'ny VIP ny VIP ny olona manana ny maizy azy tsy soa iombonana ny fahasalamana fa fananan'olombitsy no olona afaka misitraka an'izany tao anatina association zay nanana eritreritra hoe ahoana ny afahana ina moa filazan'izany ahoana ny afahana miditra ao anatin'ny association tam'izay mikarakara resaka dispensaire de hoe resaka tam'le olona zay hoe misy ny olona mifampiresaka amin'ny olona taty a Belzika fotsiny betsaka ny olona vonona ny anome fitaovana ara-pahasalamana dentisterie zany lit médicalisé nisy olona ny antso anahy mihitsy aza hoe reo arina tsy maintsy manaraka norme vaovao zay isaky ny 5 taona 5 taona dia renovena daholo ny fitaovana rehetra ka na tsy aranao pasteur ozy le olona fa marary anao loatra ny firenenao fa inona no hevitra fa reo alaivo fa manjary arinay any amin'ny ressourcerie za mihoatra ndrany akoho kely tsy pazana fotsimbary reny faly anao hoe reto daholo zany fitaovana azo ampiasaina amin'ny dispensaire kely any Madagascar sy CSB2 sy ny CSN6 mais ny problème de ity taxen'le rony vola be any amin'ny douane resaka fanasoavam-bahoaka satria inona ny antony taxena an'le ambony be mba hafana miaro an'le klinika matanjaky ny re olombitsy zay lazako efa cercle restreint
fa mahinina mihitsy hoe ka io misy lalàna araky ny lalàna cadre zao lalàna ny LFI zao de tsy maintsy mandoa taxe ohatrohatrao fa ny ao ambadiky zany hoe zay ny réalité fa ina ny vérité ambadiky le réalité mba afahana préserver monopole n'olona vitsivitsy efa manana ny tompon'ny monopole ny santé ao Madagasikara fantatritsika ao Madagasikara zany hoe iza no manana ny monopole ny santé ao Madagasikara amin'ny lafiny fitsabony de kendaina le association kely madinika kely mba miavitra amy resaka fanasoana ny ainanay ho azany tam'izay resaka dispensaire fa tsy resaka ambony latabatra ty fa tena resaka tena ina anaty akato zao resaka ataoko zao de navela fotsiny zao lay fanomezan'le olona satria le olona rave mbola mpandoavinao etra vozatsy hoe tsy tokony andoetra fa etitra am'izany tena tsy takatry ny ina filaza zany tsy takatry ny lohan'le any ambany voatra tombotsoan'iza tombotsoan'olombitsy izay efa mifehy ny secteur santé ao Madagasikara zay ny fanontaniana mipetraka hoe le système mihitsy no efa mipetraka ho eo am-pelatanana poignée de personnes am'izay tsisy concurrence fa monopole total de lazaina hoe aty aminay aty ozy izy ny qualité-ny fitsaboana tsara be ka normalako zay ara te andefa dentisterie raitra ary tena dernier cri tsy tafiditrako dispensaire kely tany ambany voatra ny saiky nahazo appareil dentaire faran'izay enjana tena afaka milahatra amy zala klinika matanjaka ao Antananarivo fa tonga de nikendain'le rony amy tendanay zay zay de normal lenao mirehare nanay ny tsara be ny klinika zay avorazana be manara-penitra be c'est logique. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment sauver le pays ou pas? Inona marina ny priorité tsika milaza nareo priorité inona ny priorité question de santé inona je ne crois pas tsy mino an'izany a rehefa jerena ny moyen omena afahana manao an'izany ce n'est que des blablateries des papeteries jereo koa ohatra ny resaka salaire ny salaire omena ny responsable ny jirama tsy tadidiko ohatrinony izy iny olona very tsy haiko ary ohatra ny olona sanana daholo zany le malagasy nivoaka tamin'ny SKE ISCAM tena katso tsy haiko zao ny firen'ny zavatra rehetra nisy teo de izy le jirama aminy mbola vao anatin'ny atao hoe redressement mbola ady mambotraka ny karaman'le rangaha mihoatra lavitra noho ny karaman'ny mpitondra eto amitsika entre parenthèse sendra hitako tamin'ny Facebook satry fahamarinany hoe afabaraka atsika tamin'ny bariatsy nety tafavoaka de mitady solution de manao appel d'offre sisisa bon mahafinaritra zany fa mba mijery priorité any aho hoe priorité ve zany de nijereko hoe misy olona mahafinaritra ny fanjakana ny fédération malagasy sa ny fanjakana izay any mety ho entraîneur amin'ny baria de nijereko le salaire c'est indécent de mety hiteny ianao marary ory avamanana karaha maleo tsy resaka ory avamanana fa mba jereo eny le proportionnalité raha olona tsy haiko za ngamba ny vieux jeu bon avela koa ifa imba tsezatseza tsiaritra impôt am'izay no resantsika ao anatin'ny LFI zao no anatin'le phrase momba ny etra eto am'izay le zavatra nandrasantsika rehetrarehetra modernisation des opérations de l'administration douanière pour une attractivité de l'environnement des affaires. Modernisation des opérations de l'administration douanière pour une attractivité de l'environnement des affaires. Fa tena mialatsiny a désolé fa rehefa namaky an'io phrase io a tsy tanako ny fimezana sady malahelo a no mais on se moque de qui là? Douanière ny resaka eto tsy voafehiko ny fimezako fimezana misy alahelo anatin'izy anome
ina moa filaza zany anome anekdôta anankiray personnel aminareo tamin'ny faritra atsimo nisy anay iny taloha de mitanao le olo aminao concours hiditra ho mpiasan'ny douane dia malaza be moa resaky hoe tafa be le fa tafiditra ao amin'ny douane bon ok asa noble be zany sy ny sisa mety tsara karama koa izy oui fa ity ny zavatra nahavariana anahy le olona vao mitady asa ary hiditra ao amin'ny douane nanao fety izy mianakavy fa hoe tafiditra voaray tamin'ny concours hono tsy fantatra aloha raha misy le concours na tsisy tafiditra hono izy mpiasan'ny douane mba tsy exagéreko quelques jours duré an'le fety tompoko nypitoloha fety be vahoaka be ny tao am'le fety lasa hoe arrosage ny olona tafiditra mpiasan'ny douane ve anaovana fety be ohatry zao point d'interrogation anjaranareo manao ny eviteniny ao ambadiky zany resahanao anatiny ao de hoe exonération des taxes misy ao a za tsy technicien areto ialako hitadiavako nareo technicien ny resaka exonération des taxes zany hoe misy taxe zay tsy akana etra sisa de nijereko lay liste fa tsy mialatsy fa tsy nanam-potoana tena nanodika azy a fa tsy hitako ao anatiny ao ny volet social nefa tsy any ve ny tokony voalohany misitraka tsy fantatro fa fantanapetrako le izy satria tsika zao anatina situation d'urgence catastrophe sociale tsika zao tokony any amin'ny volet social no mila dopage matanjatanjaka ny TVA araky ny voalaza de hoe miakatra 20% ny akambaroany ny ary amy resaka gaz any izy no 10% miakatra 20% ny augmentation le izy de mametraka fanontaniana ao anatin'le izy za tsy technicien de mba fanontaniana apetraka hoe io augmentation io ve mitenir compte ny réalité raha ataotsika tamy mena ve irehitra ao zay ny gasy zay tsy olana aminay ane mandoa an'le hetra hoe TVA ina daholo izy tianareo tenenina fa mba mifandanja arakaraky ny fidiram-bolanay ve ny fampiakaranareo an'io zavatra io sa mba ahafahana amy satisfaire ny exigence ny exécutif coûte que coûte de ny saritako de ohatra ny reny tanareo le dentifrice lefa lany reny efa kafirina le dentifrice efa fisaka dia zany le fianakaviana hoe brosy nify amin'ny alina de nefa efa lany le ina my filaza zany le dentifrice de didina le dentifrice de sokafana de akasokasoky ohatra zao le brosy nify mba azahoana an'le dentifrice ohatran'izay ny sary hitako am'ty zavatra ty hoe efa koka iny mbola tapahana de mbola zarana roa de mbola tsy haiko 20% koa ny taxe analaina amy produit fini amin'ny portable ohatra portable ty PC de lasa kely ny saiko hoe tsika zao ao anatin'ny atao objectif any amy lafiny mpianatra tsy tokony isy mesure exceptionnelle ve tahaka any amy firenena sasany hoe raha ohatra ka dans le cadre de l'éducation nationale na amy cadre ny recherche nationale no mila parc informatique ny olona anankiray dia ahoana ny mesure d'accompagnement amin'io sady tsy te halala atsika fa hoe miakatra 20% dolodolo ilery zala-pibizina le PC aloha mila akana 20% mialatsiny fa aiza mitotona io 20% io de mitotona aty amin'ny mpividy satria ny PC zay mety nividina ataotsika hoe 1 million d'ariary mety ho tonga de tsy mamenatra le mpivarotra ery atsara lalàna sy ery amin'ny tsy fantatry daholo reny mpivarotra analakely sisa reny tonga de zay telo tapitrisy io
de le bandy kely mianatra eny akatso na le hoe bandy kely mianatra ry amy sisitsisiny aria tsy maintsy mba te hanaraka namany dia ande zay le cercle vicieux dia andeha indram-bola any ampanjana-bola ny ray aman-dreny satria hoe mila ordinateur le zanake les mesures d'accompagnement social tompoko aiza mba jereo ihany le proportionnalité satria qui dit portable dit étudiant marina fa ny entreprise tsy voakasiky zany manana moyen ny entreprise ny entreprise ngeda be reny inina raha reny zany na 5% ny TVA fa le mpianatra kely le mba nanokatra école kely de mba ampianarina Word sy Excel kely le zandry kely any amy commune mba hoe am'izao andro zao raha tsy mahay informatique de tahaka ny olona tsy mahay mamaky teny fantatra de ny anankiray koa ny taxe ty le taxe vaovao zay efa mabe resaka be amy Facebook am'izao fotoana zao satria maharary nareo zao io maharary anareo le mandany méga jareo zao fa tena hatramin'ny akarany méga zay de miaina be ny olona manaraka live c'est normal satria tsy takatra tsony le izy tsy manome tsiny de vao maiky ampitrotraka ity am'le taxe eo amin'ny resaka ina filazana izy ty taxe ny communication ny amin'ny resaka transfert d'argent mobile hoe le mivola Orange Money ina dolo le vola fampiasatsika any Madagasikara resaka numérika zany satria nahita zany ny fitondram-panjakana hoe misy vola micircule be io ny mpanao vente en ligne ora olona mba fantatrareo moa hoe inona sisany secteur mamelona ny olona ao Madagasikara secteur informel ny secteur formel efa tsy tafavoaka de voatery le olona lasa manao vente en ligne dolo raha jereo ny Facebook nareo vente en ligne dolo mameno tanàna informel io fa mahavelona leky izy marina mila réglementé-na le izy mila asina cadre fa mba moramora ihany fa so de hoe mba iondray mba fiveloman'le olona kely de mbola iny koa ny poretitsika de gaga be hoe taxena hatramin'ny transfert d'argent domestique azonareo ve zany hoe za zany zao manana vola amin'ny mivola koa ataotsika hoe 1 million d'ariary de sanatria zany marary ny reniko na ny retapo amiko dia any amin'ny hôpitaly izy miasa hoe mila mividy fanafody zao de zao 4 millions ny vidiny de manao transfert mivola aho makany aminy ividana fanafody taxena zay aizany justice sociale am'zany justice sociale anasao hafa ndray raha transaction hoe zany varotra tobile nanao bizina de mba tsy haiko je comprendrai mbola eo raha mbola misy discussion fa transfert domestique fa tsy professionnel andovana taxe asa todika aminareo expert en économie rehetrarehetra faisable ve zany faisable dans le sens technique aloha faisable fa vivable ve zany zay ny tiako tenenina de mianjera izy io zavatra io ao anatin'le le taxe lay mpandefa an'le vola taxé ohatra hoe tapitapsend na ohatrany avy any ivelany na Western Union na Orange Money ina dolo izy ty MoneyGram sisisy dia taxé le mandefa de taxé koa le olona mandray za zany mandefa de efa taxena dia ilay mandray koa taxena plus frais d'envoi qu'est-ce qui nous reste de miettes tonga am'le teniny ilay vehivavy syrophéniciane hoe de ny sisasisa latsaka amina tabatry ny tompo sisa ty ny velomana ben oui lasa zay sisa le fandehany kinona tsony mandefa de niteny zareo raha latsaky ny 150 000 ariary de tsy taxena c'est pas une question de somme hoe 150 000 ariary izy zay oui zay le izy fa c'est une question de ohatrany aty zao ohatra hoe ny fisika aty tsy misangisangy mihitsy amy resaka affaire bancaire
de ao anatin'ny motifanao manao travirement de jereny hoe raha ohatra ka vola latsaka ao amin'ny comptenao nefa tsy misy raison particulière fa ohatrany hoe nisy ola mbanany meno de iny taxeny zareo iny fa raha ohatra kosa hoe ity tena motifa hoe ty pour tsy fantatro soin pour acheter des courses pour zay ma dia tsy idiran zareo izay zavatra zay mba mampieritreritra hoe mba jerenareo dolo hoe zay mesure rehetraretra zay sady hoe zay misy vola rehetraretra de petao hoe misy vola tonga de tiany hoe venteline io efa mba afera kely tsy pozipozy kely ny olona hoe mbola kepoanareo koa tsy haiko hoe farany ny système de dette publique no resahako eto ny principe tsotsotra fotsiny mba ho azotsika sarambabe bahoaka tahakaraha zako tsy nahalala izy fa mba nianatra de hoe tsy maintsy jerena ny équilibre eo amin'ny ressource prélevé sy ny dépense io zany amin'ny lafiny amin'ny resaka finance io de eo am'izay no miditra tsehatra ianareo parlementaire areo ny enjeu ataoko antsoavy aminareo solombavambahoaka rehefa raha sanatrika misy déséquilibre eo amin'ny ressource sy ny dépense misy lavaka be zany dia eo no angatahana ianareo anome alalana hoe mila financena le déficit mba hisiny équilibre budgétaire hatreo aloha normal fa eo am'izay no miditra ny resaka hoe dette publique ho amin'inony io tsy ny fanaovana dette publique amin'ny problème tsy ny fitrosana ny problème ny tany rehetrarehetra dia miaina zany dette zany zareo ny français ny surendetté ny américaine tsy lazaina antsony tsy resaka dette ny problème fa le hoe dette avy aiza ary hanaovan'inona eo no mipetraka ny problème na éthique nareo zany zao no mihazona ny tendan'ny mpitondra ny vahoaka malagasy entre le marteau et l'enclume zay satria reto ny enjeu ao anatin'le dette négocier ny besoiny ny ministère hoe reto ny besoinay tetibola besoin réel ny ministère ireto ny priorité politique ny mpitondra mijongle araky n'io zany nareo tiany besoin réel ny ministère ity ny priorité politique ny exécutif satria izy migérer ny agenda politique any satria izy migérer ny mandat politique any donc izy mila résultat à court terme ny amin'ny objectif politique donc ny objectif politique no hitondrany objectif économique fa tsy mitenir compte ny réalité réel izy dia ireo zany no tsy maintsy atrehinareo de tsy maintsy mibalance nareo aiza le izy noho zany ny tianao tenenina de zao hoe tsy ironana ovinana ovina amin'ny atao hoe politique à long terme na solution à long terme satria impopulaire ianao rehefa zay ny antony de zao mesure resinao mesure radicale pérenne haharitra tsika ny mandrak'zay fa génération maromaro de tsy hainao mpitondra no hitatavana le izy fa le aorinanao de zany hoe tsy azaoko tombotsoa zany de aloha tsy atao zany fa le mesure tefitefy manta tandratandrametaky iny no atao mba hanomezana image tsara ahy eo anatrehan'ny olona entina zay le izy sisy hoe ahoana ny atsara ny image tsika fa sao de ho raharaty tantary ty fa tsy hoe ahoana ny amahana an'le olana ifotony ka raha tena amahana an'le olana ifotony dia mesure à long terme raha mesure à long terme dia impopulaire zay le izy dia rehefa misafidy am'izay nareo hoe zay atsara ny image tsika amin'ny olona no atao dia miroso amy solution tandrametaka zay le solution tandrametaka satria
fatany hoe io no ahafahana manome image tsara solution tandrametaka dans le but hiapezena fotsiny le colère publique atao zay ampicalme an'le atezerany vahoaka zay ihany fa iny mety calme tokoa le vahoaka fa tsy solution iny de avy eo nefany a le pourriture le zavatra simba le zavatra rava eo foana dia eo amboniny onaona no manorina zavatra tsika de azonareo angamba ny vokatry zay rehefa avy eo fa vo maika megravy hatrany de eo indrindra no nandrasanay aminareo parlementaire mba nanazava aminay ny vrai enjeu fa tsy lozanareo miady hoe tia ny candidanay collectif de candidat ty ny tena candidanay ty ny tena candidanay HVM ty ny tena candidanay tsy haiko tsonina dolo reny TGV fa nareo vao voafidy teo zao mivoaka ny proposition de loi tokony nareo no manao émission ohatry zao azavao aminay ny enjeu politique an'ity lalàna ity azavao aminay hoe hiatra amin'ny kitapom-bolanay ny lizy tsy tokony ho rariny ve nareo manana droit zay manana droit de regard de nareo ny tokony hanazava aminay ny enjeu amin'io zavatra io ka de manao antso avo aho satria aniry ny fety any ny akora iantso an zareo satria zareo koa mety manana ny ambition manokana de za mitodika manokana amitsika mpanaraka ny pejy fantatro fa misy olona manam-pahaizana be deabe ato ary tena mahafinaritra mijery ny niveau ananatsika ato surtout ho anareo spécialisation amin'ny resaka économie finance douane et tout misy ao fa tsy miseho fotsiny izy miangavo re tompoko na de tsy te hiseho vahoaka ary nareo fa hoe mety misy fiatraikany amin'ny toeranareo le izy je peux comprendre fa miangavy aho mba hifandray amiko ianareo dia tsy maninona anjarako ny misolo vaikany akalana mba ahafahana tsindraindray ny mitaizany vahoaka ho fantatry ny vahoaka ny ativaniny hoe inona ny hanina hoaniny rapitso mba ahafahana miteny am'le vahoaka hoe aza hoanina io fa mahafaty zanako aza hoanina io fa makarary kibo fa zay zao tsy mahalala fa de zay nona de zay tonga alohanay de arapakay mila anareo expert zahay ampianaro zahay sokafo ny masonay zay ny rôle na sentinelle vous avez une responsabilité d'un sentinelle tsy voatery anao hoe mampaneny lakolosy andeha anao live nareo fa avoay aty aminay raha ohatra ka ananareo fitokisana zay mba ahafahanay mba miteny hoe eto ny tokony ho andehanantsika mba nofinofiko hoe mba hanana émission tsika problème moa tsy misy zany ao Madagasikara ny hainao manjery décevant l'émission ohatran'ireny on n'est pas couché any France reny ohatra tanareo le on n'est pas couché tena miakatra sur plateau ohatra hoe miaraka amin'ny ohatra hoe mivoaka ohatra nany France zao mivoaka ny loi de finance nataony Barnier tonga de natsona daholo ny ténor ny enjana rehetra sur plateau fa tena tsitsy ao rangatia fa tena hoe zao izy ilay économiste zao de za tsy d'accord naty satria avec des chiffres avec des statistiques et avec des explications mipetrapetraka dia misy philosophe misy économiste misy acteur économique misy politicien dia voky zahay vahoaka mihainao lizy hoe instruit zahay na de misy hevitra samy hafa reo de zay bon zay zany ny amy lafin'ny loi zay zany amy lafin'ny juridique zay zany amy lafin'ny économique zay zany amy lafin'ny politique aizany synthèse anjaranay citoyen am'zay mamoaka ny conclusion nay fa tsy misy zany ao Madagasikara fa fandaharana mialatsiny fandaharana n'importe quoi miakatra eo amy plateau amy resaka invité du jour olona mivanavana fatany ampresany anjely za manao cinéma sasany histoire na resaka fitiavana tsy fantatro tsy hoe sanatria manana hoe homophobe fa problème ana transgenre am'izao no malaza zany hoe tout ce qui fait buzz zany fiarangany nourriture psycho intellectuelle omenan'ny vahoaka de nefany izy tonga ny voga ny lalànany amy resaka etra de izy variana mijery an'le olona mpanao sanananana eo amy télé sy any amin'ny réseaux sociaux donc je vous en supplie
rehefa tsy manana moyen tsika andeha any amin'ny plateau télévisé da tsy manina ampiasaitsika ny facebook a miangavy aho ho anareo mpanaraka pejy ka voakitika ny fibre national souverainiste anareo na fibre patriotique anareo mba dinio le LFI io na tsy LFI ihany fa ny situation économique any Madagasikara mihitsy e zay hitanareo fa misy zavatra tokony asiana resaka dia vonony zahay ny ompitondra-teninareo zay kosa nefa hijery hoe raha tsy tendance politique izy dans le sens hoe objectif politique tsy afaka ny anome tribune anareo zay am'izay fotoa zay fa raha zavatra kosa hita fa hoe bien commun tombotsoan'ny maro anisy non matokisa anareo fa manana ny liberté ho am'izany tsika eto amin'ity pejy ity zay ngambany fa dia farany de farany misy économiste anankiray nanao citation mahavarina zay tiako holazaina aminareo eto hoe manoloana ny resaka dette publique zany hoe rehefa tsy tafavoaka zany ny resaka hitanareo le elanelan'lay lay ahafahana mipayer ny intérêt ny état de ny intérêt amin'ny resaka dette dia inona nataon'ny fanjakana tsy maintsy miponctionner any amin'ny impôt izy mba ahafahany mihonorer ny épargnant na ny actionnaire am'le dette intérieure ny dette extérieure moa de efa tsy resahana tsony fa le dette intérieure tsara fatatsika vahoaka fa misy olona manan-katao eto amin'ity fireneny ity no zay mahatonga an zareo manan-karena akoatra ny bizina hoe mivarotra tôbila mivarotra any amin'ny mofogasy mivarotra tsy haiko fripy iny tsy dirako iny fa aty am'le resaka dette publique ary zalahy no miditra dia problème am'izay fotoan'izay tsy maintsy mihonorer an'ireo actionnaire sy ny épargnant reo ny fanjakana satria izy no tany no naka vola dia aizany ny fanjakana no mihonorer an'izay dette zay any amin'ny impôt dia io zany ozy izy le économiste phénomène Robin des Bois à l'envers hainareo tantarany Robin des Bois nisy olona mahantra anankiray Robin des Bois nalainy tany am-panakarena ny vola nalain'ireo mpanakarena tamihalatra sy afetsifetsena fa tsy hoe namaky azy fotsiny dia nozarainy tamy mahantra zay le tantarany Robin des Bois fa ny zava-misy am'izao fotoana zao Robin des Bois à l'envers izany hoe isika mahantra indray no angonina de omena an'ireo olombitsy épargnant amin'ny dette publique eo anivon'ny firenena zany hoe ny classe moyenne zany no mamelona nyity fireneny ity fa ry zareo VIP zareo mana am'izay ry zareo no mahazo intérêt ao anatiny zao fahoriana izao satria tsy maintsy mihonorer an'ilay actionnaire épargnant ao anatiny ny fanjakana am'le dette intérieure andresako eto fa tsy dette extérieure donc Robin des Bois à l'envers c'est la classe moyenne c'est les pauvres qui financent les riches zay le izy zay ny conclusion farany fangatahana atodiko aminareo tsy haiko hoe piasan'ny statistique ve sa piasan'ny trésor ve sa piasan'ny ministère ny économie sy ny finance fa tsy fantatro izy anareo za tsy mahay fa mba atodiko fotsiny ny botay atsipy any an-dranomasina aty zoanay contribuable zany hoe zahay mpandoetra ny mahafantatra ny dette publique marina ohatrinona ny dette publique ny Madagasikara ary tokony misy mise à jour isan'andro io sanany any Frantsa zao dia misy écran misy mandalo hoe ty ny dette publique androany de hita misy le compteur ame miakatra hoe zao 1000 milliards d'euros par rapport ny PIB tsy fantatro aloha za aloha tsy malala fa ny tsy haiko ny piray tanindrazana amiko fatatsika vahoaka malagasy ve ny trosa
eo amboan'ny lohatsika ny dette publique atsika tsy fantatra ny somme zany tena somme chiffre ny resahana zay dia todika aminareo mpitondra todika aminareo ministre ny finance todika aminareo ny statistika ampafantaranay ohatrina ny dette publique satria zahay no andoha azy zahay resaka eto hoe vahoaka misaotra anareo nanaraka ny izao anina zao ka dia mba mangataka ho an'ireo ray aman-dreny lonaky atao amin'ny tanindrazana mpanaraka ny pejy manana spécialisation ny anafin'ny économie sy ny resaka sociétal ina ny problème de société misy eto Madagasikara ina ny problème économique réel misy impact amin'ny fiarahamonina mba ifandray aminay dia anjarako avy eo no mijery ny information zay omenareo hoe intérêt public ave le izy ahafahana mieduquer tsy misy objectif hafa eto fa ahafahana mieduquer ny olona hoe bon rehefa ohatr'izay le izy aiza ho aiza zany tokony ho alehan'ny olona ao anatin'izany rehetra zany samy hitahin'Andriamanitra mame fotoana anareo amin'ny heriny toy zao raha toka sitrapon'Andriamanitra am'ilay lohateny efa nampanantenaiko nareo momba resaka hoe intimité avec Dieu catéchisme d'adultes indray tsika am'izay fotoana izay veloma tompoko